Faly miarabantsika tsirairay avindray tratra ity zoma maraina fa 20 volana novambra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola men'izao maraina izao indray ahafahantsika indrindra mandray ny famindram-pony. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Toa malala misaotra anao izahay fa mbola menao tombontsoa lehibe indray amin'izao maraina izao. Misaotra anao izay mamposaka ny fahazavanao aminay. Misaotra ny fanahinao masina izay miasa ao anatinay tsirairay avy ka mitaonanay ihany koa hianatra ny teninao. Eny fa na dia malaindaina azy izay indraindray. Irenay tokoa raha mba ovaova isan'andro izahay ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Miasa amin'ny fiainanay, miasa amin'ny fonay, miasa amin'ny ankohonanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny valisoa mandrakizay ny fanatrarana ny hafa. Nalaina amin'ny Lioka 4:17 sy ny 4:11 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha manao fanasana ianao dia asao malahelo ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba dia ho sambatra ianao. Satria tsy mba manan-kavala ireo fa no hovaliana kosa ianao amin'ny fitsanganan'ny marina. Amen. Valisoan'ireo mpiasan'i Kristy ny miditra amin'ny fifaliana. Hita ao amin'ny fangatahana nataon'i Kristy tamin'iray ny manao hoe tiako izy mba ho any amiko any amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy. Izany fifaliana izany izay andraindraina fantatra tokoa. Ny andran'i Jesosy mba hiarahaba azy ireo anjely rehefa niakatra ho any an-danitra tao aorian'ny nitsanganany tamin'ny maty izy. Niazakazaka handidina azy ireo raha niditra ny vavahadin'ny lanitra izy nefa nampiandrasiny aloha izy ireo. Mbola ny ray fo tamin'ireo andehan'ny mpianatra manirery sy ory izay nilaozany tokoa izy. Vadisoan'i Kristy ireo voavitra harena sarobidy sy tsy manam-paharoa. Hoy Zakaria milaza azy manao hoe toy ny vato-tsatro-boninahitra mamirapiratra izy ireo izy. Ary amboninahitra ny lovany eo amin'ny olo-masina. Ao amin'izy ireo no ahitany ny fisasaran'ny fanahy ka ho afa-po izy. Ny fanetsehan'ny fanahy masina izay nitarika ny olona ho amin'ny tsara sy akao amin'Andriamanitra dia voamarika ao amin'ny bokin'ny lanitra. Ary amin'ny andron'i Jehovah izay rehetra nanolo-tena ho fitaovana ampiasan'ny fanahy masina dia avela ahita ny vokatry ny asany. Hanao ahoana re ny fankasitrahan'ireo fanahy maro ahitantsika ny andapany lanitra rehefa ho takany ny fahalianana momba ny famonjena azy. Omena an'Andriamanitra sy ilay zanak'olon'Andriamanitra ny dera. Omena azy ny haja sy ny voninahitra rehetra noho ny fanavotana antsika kanefa tsy manaisotra ny voninahitran'Andriamanitra tsy akory ny fanehoana fankasitrahana ny fitaovana nampiasainy ho famonjena an'ireo fanahy izay saika very. Ifankahita ny voavonjy ary hatadidy an'ireo olona natodiny ho amin'ilay mpamonjina sanjatra. Hanao ahoana re ny hanahany resaka ny fanaovan'ireo fanahy ireny. Mpanota ho fahino izy izany ny teny horeny aminy. Nanantona ahy ianao izy ka nampitodika ny fisainako tamin'ilay mpamonjy sarobidy izay efa nantenanao ahy ary nino azy aho. Indray izany fifaliana rehefa ifankahita ireo voavonjy ary arahaba ireo izay nitondra hita mavesatra noho ny aminy. Irinany ifankahita any an-danitra tokoa isika ifamina ka ny alahelo tsy hisy intsony ho fahafanany ranomasy rehetra satria efa eo anilan'ilay tompontsika. Amen. Tompo malala misaotra anao izahay ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra satria tsy navelanao faty ao anatin'ny fahotana izahay fa nomenao fiainana vaovao indray dia ny fiainana mandrakizay ao aminao. Tehirizo ao am-balanao izahay mba tsy ho voafafa ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranay fa aharitra hatramin'ny farany tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. So
Sepiaro